Alleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana vamanarana no amintsika am'izao fotoanana izao a. De tonga ndray ny fotoana zay rahanao a aminay a eto am'izao fandarana izay rahantsika isan'andro zao de ny fandarana vavaka fiambenana zay rahanao fandarana andramoka izao a, ny aky radio a, ny aky media mpikambana tanaty vavaka fiambenana fa indrindra ny groupe zay marezy a zay miaraka aminay foana manototosana zao fandarana zao. Ny fiadanany tompany ho amintsika tsirairay avy a de tonga soa indray ianao a anatin'izao fandarantsika zao a de mahatoky sy mino aho fa mahery tsara daholo antsika tonga eto androany. Mino aho fa mandalo tontolo andro mahafinaritra daholo tsika nefa raha tsy tao anatin'izay zavatra zay ianao a de teteny aminao hoe mbola misy azon'Andriamanitra atao hanorenana an'indray a ny rapitso sy ny rapakapitso amboatra an'izany indrindra ny ataontsika eto a amin'ity androany ity. Raha androany anao vao tonga eto a de teteny aminao hoe tonga soa ianao. Fiadanany tompany ho amintsika rehetrarehetra. Tonga soa ianao a ary aza mieritreritra hoe vahiny ianao neto a fa miaraka aminay eto ianao a de tena hoe raisinay fifaliana ho anay mihitsy no miaraka aminareo an'izao fandarana zao. Mifankahita aminareo a any an-tokantrano any a misaotra anareo mandray an'izao fandarana zao a de ny fiadanany tompany hoe ara-hiditra ao anatin'ny tokantranonareo a arakin'izao miaraka amin'izao fandarana izay rahantsika eto foana isan'andro a isan'andro a manomboka ny zoma manomboka ny alahady ohatr'izao azafady ka hatramin'ny zoma ko de tonga soa ianao a ary ho antsika zay fampankety kosa de faly foana zay mahita anareo de misaotra anareo ihany koa satria de tafahoana eto indray ny fianakaviana de fianakaviana ao am' Jesosy rehetrarehetra ko de tahin'Andriamanitra de maretatra amin'ny farany. Tonga soa Ranabavy Marie Jo no hitako ritra voalohany teto androany a. Ranabavy Marie Jo a de nanaraka azy a Ranabavy Rahalahy Tojo, Erika Raka, Bertsava, Eliana, Soameva, alleloia, Razana Monika. Tratry ny anniversaire-ny aloha ara-baitsika Ranabavy Razana Monika fa androany a de tsingerin-taona nahaterahany de ho ela velona any a mba ny fahasoavan'Andriamanitra de hifamatra amin'ny andro iananao any fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny sy ny fiarovany a ary ny fahasoavany rehetrarehetra ombanao a sy ny ankonanao a de manao fety sambatra Ranabavy Razana Monika izay a narabaina tamin'ity androany ity ka afaka miarahaba azy koa tsika tratra ny anniversaire-ny izy androany a de ho tahin'Andriamanitra nareo koa raha tianareo mba arabaina eto ao anatin'ny anniversaire-nareo de rehefa aloha kely ny fandarana de mba teneny hoe Andriamanitra tsy voatery hitanay le any amin'ny Facebook-nareo hoe anniversaire-nareo de mba teneny hoe za mba anniversaire-ko androany de mba raisinay note a de mba arabaina eto ihany koa ianareo ka androany a de anjaran'ny Ranabavy Razana Monika narabaina ho tahin'Andriamanitra ny anao a Ranabavy Razana Monika. Iama, Beky Rolande, Patricia Rarmalala, Itody Raouniso, Bersava, Tina Rakoto Arzaka, Rolia Anisa, de Sandola Nirina, Lanto Nirina, tonga soa daholy, Verselina, Sandola, Fintso, Tsiry Amboaramiel, Iajasy Kapatitsy, de ao ihany koa Kotre Kamaradin'i Jesosy a, tonga soa daholy a isika rehetrarehetra, Aimé Manambotso, Fleur, Kota Leonie, Olga Nourso, ny Marie Jean tonga voalohany ny fiarabana happy birthday de ao ihany koa ry Ranabavy Fleur isika rehetrarehetra. Tery Ralbenja efa tafiditra soamantsara ihany koa de tonga soa sika de mialohan'ny zavatra rehetra aloha de andaontsika aloha metraka zao fotoana zao a eo am-pelatanan'Andriamanitra ko andao ampandrosotsika Ranabavitsika Iama avy any Koweït a izy a no hivavaka am'izao hitondra mivavaka n'izao fandarantsika zao a vavaka fanomboana zany a Ranabavitsika Iama avy any a Koweït. Emelo Avilitina Nirina Ianta Nirina Ndry dia tonga soa daholy a isika rehetrarehetra andao aloha tsika hivavaka andao apetraksika am-pelatan'Andriamanitra zao fotoana zao a de andao ampandrosotsika ny Ranabavitsika Iama avy any Koweït a izy a no hivavaka amin'ny fanomboana amin'ity androany ity. Tahin'ny tompo a Ranabavy Iama anao ny fitenenana. Alleloia, amen. Ao ary. Pastera de tahin'ny tompontsika rehetra zay manaraka zao fandarana vavaka fiambenana izao indray de mbola hiara-hivavaka itsika. Misaotra anazy zay Jesosy malalao fa nomena tombona ny fahasalamana ery tanjaka ka nahatratra zao fotoana zao indray ankehitriny tompo malalao finany ao anatrehana azy rehetra natao ny tsaraka sitraponao mamondrafo amin'ny tsirairay amin'ny tompo malalao satria tsy menika izay fa ankehitriny ary zay hiatrika zao fotoana manona izao tompo malalao de
apetraka fenampelantananao reo mpanompona hitondra ny tena reo amelabelatra reo vavaka amin'ny firenena dia fanay masinao ny anindry lelan'izy ireo tsirairay avy dia tena hoe tolo-sabatra roa lela tahaka ty anatinay an'izany teninao izany dia fonay koa tompo malala ho tany lona ka miringy izany teninao izany teny fiainanao anay ho teny izay tena hoe hoentinay makivaky izao fiainana izao ahafahanay mandresy ny asa maizina isan-karazana ahafahanay tandrina ny fahamasinanao ary ahafahanay andresy izay rehetra tsy akasitrahana ny fiainanay koa apetraka ampelantananao tompo malala reo namanay izy mbola eny an-dalana reo mbola miasa afaingan'ny dian'izy ireny tompo malala amboary ny programa izay tsirairay avy tompo malala dia aoka tsisy anelongelona amboary fony saina fanana hifantoka tanteraka amin'izao fotoana rehetra izao dia connexionnay arova amin'ny ratsy rehetra tompo malala telefoninay dia tena mba handeha tsara dia apetraka fenampelantanana programa rehetra eto amin'izao fotoana izao ho voninahitry ny anaranao rery ihany tompo malala nanaovana izany vakoka izany. Alleluia, amen. Alleluia, sotra betsaka ny anabavy amintsika tao anatin'izany vavaka ho an'ny fandarantsika izany fa zava-dehibe tokoa ny fitondranam-bavaka ka mahakasitraka ranabavy ama dia tahin'Andriamanitra ny ianao sy ny ankonanao. Alleluia. Izaho mbola tsy tafiditra teo mbola tsy narabaiko teo ranabavy hitody Raonsoa, Preta Maria, Rasoenina Natalia, Rasoenina Larisa, samy hafa ve Rasoenina Natalia sy Rasoenina Larisa ohatry ny mitovy le sary nefa tsy fantatro mety mitovy ngamba dia tahiny tompo dia tonga soatsika rehetrarehetra izay aloha ny fanombohana atsika aloha ianohira anankiray dia aorian'ny tirytytsika hitra amin'ny ten'Andriamanitra izay hoentina vavisika Rolia anisy avy any Allemagne izy no hitondratsika ny ten'Andriamanitra amin'ity androany ity koa dia andoroantsika ianohira ary tomba ataontsika indray tirity nataontsika tamin'ny Pentecoste izy ity. Alleluia. Tena ilaintsika ny fo madio Alleluia. Raha te hitan'Andriamanitra tsika dia mila manana fo madio. Alleluia. Andao ary tsika hanao antirity dia mba hiarahira amin'ny rahalazarantsika hoe diovy ny foko Jesosy dia aorian'ny tirity tsika dia hiaino tenin'Andriamanitra avy hatrany. Mino finaritra tao azy.
Alleloia, te hitan'i Jesosy koa anao dia angatao aminy zany e. Azo angatahana mihitsy zany hoe diovany foko Jesosy, alleloia. Na dia misy mandratra isan'andro sy mandoto isan'andro ary dia diovy isan'andro, alleloia. Azo atao manadio fo isan'andro. Aza mieritreritra mihitsy hoe leo manadio fo fa misy mandoto foana ny foko ka afaka madio dia afaka maloto. Alleloia. Ny ten'Andriamanitra koa dia miteny hoe tandremo ny fonareo mihoatra noho ny zavatra rehetra, alleloia. Dia raha mandoto ny fonao dia ozy ianao hoe zany efa tena te hahita an'Andriamanitra dia diovy Jesosy ny foko fa izay ny ahafahako mahita anao. Tahin'Andriamanitra anie tsika rehetrarehetra, mankasitraka antsika rehetrarehetra izay voanitra ihany koa kadaka dia izaho mbola sy nandrapaiko kadaka dia ao ihany koa ry zay daholo ngambany soa me efa nandrapaiko teo mahevare mbola tsy nandrapaiko tonga soa dia ao ihany koa i côté camaradin'i Jesosy tahitoko daholo ary tonga soa dia maritatra amin'ny farany dao ary hiditra any amin'ny ten'Andriamanitra tsika ten'Andriamanitra izay hoe tenena vavintsika Rôly Anisha avy atsy Koweïty azafady atsy Allemagne azafady tsy Koweïty avy any Allemagne izy no hitondrantsika ny ten'Andriamanitra androany Zoky Rôly izay isan'ny zoky indrindra izy ny zoky indrindra tao amin'ny gropy izay maresy tsara fantatritsika fa raha jerenao indray ny paoziny dia tsy ohatran'izy izany no zoky indrindra fa tena tahin'Andriamanitra tena men'Andriamanitra fahatanorana ampidian'Andriamanitra tahaka ny voromahery mihitsy ny fahatanorany navavintsika Rôly fombiazana fitahina Bersaba tahin'i Jesosy hiditra hatrany amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika amin'izao fotoana izao ko dia mihaino finaritra isika rehetrarehetra ranabavy Rôly hanao ny fitenenana ndao ary tahiny tompo daholo ndao ary Tompo pastera tahiny tompontsika rehetra izay mpanaraka an'izao fandaharana izao iara-mamaky sy iaino ny teny voalazan'ny soratra masina ary tsika dia iaino ny famelabelarana amin'ny toriteny izay atao eto ihany koa izany teny ovakitsika izany dia hitantsika ao amin'ny salamo toko fahefatra amin'ny dimapolo vakitsika eo amin'ny andinin'ny fahefatra ka janontsika eo amin'ny andinin'ny fahafito dia hiara vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany soramandry eo ambony dia mivaky toy izao fangataham-pamonjena amin'Andriamanitra sy fahatokiana azy na dehibe aza ny fahavalo. Indro Andriamanitra no mpamonjy ahy, ny tompo no mpanohana ny fanahiko. Hamaly ny ratsy nataony pampahory ahy izy, aoka ny fahamarinanao no handringananao azy. Sitrapoko ihany no anaterako fanatitra ho anao. Hidera ny anaranao ao Jehova fa tsara izy. Fa efa namonjy ahy ho afaka tamin'ny fahoriana rehetra izy, ary ny masoko dia faly mijery amin'ny fahavaloko. Izany teny izany havana dia manambara amintsika ny fitiavan'Andriamanitra atsika izay olony manaraka ny didiny sy ny sitrapony. Eny, ho atsika rehetra izay efa manaraka ny didiny sy ny sitrapony ry havana dia nomen'Andriamanitra an'izany teny fampatokisana izany. Andriamanitra tokory tsy olombelona ka handainga, ka izany teny fampatokisana nataon'Andriamanitra izany ry havana dia aoka ho tazomitsika, aoka izany teny fampatokisana izany ho raisintsika po tsara. Aoka tsika ry havana andinika tsara ny amin'izao fotoana iainantsika izao, satria ny amin'izao fotoana iainantsika izao dia fotoana sarotra tokoa ary fotoana tena ao anatin'ny fahoriana, indrindra fa fahoriana ho atsika izay manara-dia ny tompo. Jesosy dia efa niteny hoe fa ho ampijaliana sy ho ampahoriana ianareo, ary niteny koa Jesosy hoe ho alan'ny ny olona no ny amiko ianareo. Efa miseho izany amin'izao, betsaka ry havana ny fahavalontsika izay manaraka an'i Jesosy Kristy. Tahaka ny nanenjehana an'ireo mpianatra teo aloha ihany izao no mbola hanenjehana antsika ao arindrina kely ao. Aoka tsika samy hivonona amin'izany, aoka tsika tsy hisy hiverin'ny-dalana na ny iray arafa, aoka tsika
anaraka tanteraka ny didy, anaraka tanteraka ny fanahy masina izay efa nomen'Andriamanitra antsika ho tazomitsika mandrakariva ao anatin'ny fotsika. Aoka tsika hanana fanetretena. Na inona ataon'ny fahavalonao anao, dia aoka ianao tsy hamaly. Aza mamaly, fa Andriamanitra ihany no hamaly azy. Ary amin'ny farany, dia ho faly sy ravoravotsika satria Andriamanitra dia hamaly ny fahavalontsika tokoa. Tsy mandainga izy ry havana, tena tsy mandainga. Hovaliany tokoa ny fahavalontsika. Jereo nge ry havana amin'izao vaninandro iainantsika izao, efa tena mila ho ampitaitaina sy ampitahorina ireo mpanambola, ireo rehetra itsika indrindra amin'ity resaka vaksiny sy ny resaka pusy izay ampananteniana. Hitanareo moa ry havana fa efa miteny izy hoe tsy afaka hividy ary tsy afaka hivarotra. Itsika nefa ry havana handahany io tanteraka. Raha handahany io tanteraka atsika satria fatatsika io fa io ilay marika ny bibidia. Dia rehefa marika ny bibidia io ry havana, tsy tokony hanao an'io tsika ary tsy hanao an'io tanteraka tsika fa handa tanteraka. Dia ho hijaly tsika, ho ampahoriana itsika satria tsy azo hividy, tsy azo hivarotra. Ny olona rehetra izay manana ny mariky ny bibidia dia iokoako eo aminy ary dia hahazo an'izany rehetrarehetra tadiavina izy raha ohatra izy andeha hividy na ohatra izy andeha hivarotra dia malalaka tsara ny lalany ry havana. Nefa aoka tsika tsy hangozozo sy hatahotra no ny fananantsika an' Jesosy Kristy satria Jesosy Kristy ry havana dia hamonjy antsika tokoa ary Jesosy Kristy ry havana dia tena tia antsika. Misy mivavaka foana antsika ry havana ao amin'ny tonom-bavaka antsika dia misy ny hoe aoka ny mpanota izay bebaka no ilain'i Jesosy fa izy tsy tady ny olo-marina. Ka raha ohatra itsika izany mpanota ny bebaka dia mbola azon'i Jesosy, mbola azo vonjena izany. Fa kanefa kosa raha itsika efa ao anatiny indray mbola hiverin-dalana ka tsy hibebaka intsony fa hanaraka amin'ny fiainan'izao tontolo izao, vao maika lozany azo antsika Jesosy ara-mandray an'ireo mpanota izay hibebaka aminy. Dia itsika fa ry havana no andeha hivarina indray ary tsy halala ny didin'Andriamanitra indray ka andeha hiverin-dalana. Tsy ry havana, aoka tsy ho amintsika izany, aoka tena tsy ho amintsika mihitsy izany, fa aoka itsika hijoro lalandava itsika ho mpanompon'i Jesosy Kristy hanaraka azy foana ary tsy hemotra fa hakatony teniny ny lalàna izay rehetra ny meny. Ry havana marary sy mijaly tokoa ny ry havana izany hoe raha ohatra ianao izany efa teo anatrehan'Andriamanitra, ahoana tena ny fikelezana aina nataonao hatramin'izay dia ho verimaina ka tazomy hatramin'ny farany fa tsisy akany satroboninahitra ao satria izany dia zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ary mahafaly azy tokoa. Ao amin'ny 5:7 ange izy ry havana dia miteny an'izao hoe fa efa namonjy ahy ho afaka tamin'ny fahoriana rehetra izy ary ny masoko dia faly mijery ny amin'ny fahavaloko. Namonjy izy hamonjy antsika izy efa namonjy antsika. Hifaly hijery ny fahavalontsika amin'izany fotoana izany. Ka izany teny izany ry havana no atsipiko eto dia engany izany teny izany hiditra lalina, hipaka lalina ao am-pontsika ary tsisy hovery dia ho tahinana izany teny izany ry havana ka hitondra soa dia raina ny tompo dia raina Jesosy fa izy ny lehibe indrindra. Aleloia, misaotra anao izahay tompo. Amen. Aleloia, misaotra betsaka. Ho tahin'Andriamanitra ane zoky roly tao anatin'izany tenin'Andriamanitra mahafinaritra. Misaotra anao satria ady eo ary ny adidy amin'ny maha-renim-pianakaviana, renibe am-pianakaviana. Hitanay ny sarinao sy ny zavikelinao mahafinaritra kely ery, mampamangy amin'ny zareo ao. Mampamangy olo nozy ny ankizy atao amin'ny groupe izay maharesy hoe mantsain'ny zanakao sy reny zavikelinao mahafatifaty kely nataonao tamin'ny sary reny. Dia afaka mifaly izy ireo fa noho ny aminao io dia ho tahin'Andriamanitra izy ireo, ny asan'Andriamanitra izay ataonao. Dia mahereza dia tahin'ny tompo Ranabavy Roly Anisy. Dia ny tenin'Andriamanitra Salamo 4:20. Ny soramandry dia misaotra anareo ihany koa mankasitraka azy fa za ange teneniko anareo fa
mety toriteny 10 minitra latsaky zany aminareo zany fa ny fanomanana zany tsy 10 minitra ny manomana toriteny a de tena mila fotoana ngeza be mila fifantohana ary misy zavatra tena ao anatin'izany manomana toriteny zany misy zavatra fohy be deabe a misy vaky baiboly a tsy hainareo na mety efa nanao indray mandeha izy de naverina de nanao fandroana ohatra tsy fantatra enony hoe misy tsy mety kely ohatra de averina efa hitanay zany taloha rehefa tamin'ny nanomana toriteny a efa vita le toriteny de hitan'olony hoe de tsy misy zavatra tianao averina de efa misy vao misy kitihanao kely any am'le fanomanana ny ambony de misy zavatra maro miova indray ka ny zavatra tiako tenanareo hoe tsy mora ny manao an'izany toriteny zany za mankasitraka anareo groupe zay maharesy zay miezaka foana nareo hoe manao a mamita ny adidinareo a ny anjaranareo ka de hotain'Andriamanitra mahay resa misaotra anareo mankasitraka azy fa ny fankasitrahana ataonareo de ho averiny amin'i Jesosy fa nefa kosa mampahery anazy a hoe tena mba nahery koa nareo tamin'le toriteny de misaotra anareo de tahiny tompo a izy mbola sandrabaiko fa misy maromaro hitako mbola sandrabaiko tato a i Patricia Raramalala efa narabaiko a emy Manambotsia efa narabaiko a de Jonathan tahiny tompo Cotre efa narabaiko koa Tina Malala mbola tsy narabaiko teo a dia misaotra antsika rehetrarehetra salamy fefatra ny 20 fangataham-pamonjena amin'Andriamanitra sy fahatokiana azy na dehibe aza ny fahavalo ho an'ny mpivetira ampiarahana amin'ny valia masikila nataon'i Davida fony tonga ny Zifita ka nanao tamin'ny Saoly hoe tsy mihery any aminay fa i Davida nisy ny toroka indray zany Davida teto ka de tsy maintsy Davida no resantsika satria tantara momba ny Davida izy ity matetika voalaza eto amin'ny fandarantsika mihitsy mantsiny a Davida Noro Malala Seheno a tahiny Jesosy a faly be za mahitanao a tonga soa ranabavy Noro Malala Seheno raha zana Monika ihany koa moa efa teo a dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra de resaka ny Davida indray zany tsika androany ary mahafinaritra satria tsara fantatrareo fa ny anahy manokana ho a ny mpanompon'Andriamanitra tena mba tena kafizin'ny foko ato amin'ity baiboly ity tena hoe tena hoe tena mahafinaritra de Davida mpanjaka ny toepony a ny zavatra nylalovany a anisany miavaka Davida mpanjaka satria izy de nandalo fiainana izy nanana ny faharatsiana izy nanao tsy nety izy fa i Davida mpanjaka de manana fo tena marina mihitsy tena Andriamanitra hoe akaiky ny fo araka ny foko de manana toetran'Andriamanitra zany Davida mpanjaka rehefa nanao tsy nety de izy navita ny teny mihitsy hoe tena meloka Saoly tsy ohatr' zany Saoly tena to de teny hoe ny vahoaka io fa tsy za naninona e Davida to de matsapa hoe tsy nety ny nataoko Davida mitana ny teny nomeny Davida tena natoky Davida tena nijoro natoky hatramin'ny farany Davida tena tia an'Andriamanitra Davida tena mahatsapa ny tena mihitsy hoe tsy nitsinana de mpanjaka manana fanetretena fa Davida koa de tena entitra ary Davida koa de sa ary Davida koa de tena mpiady mahely zany rehetrarehetra zany tao anatin'ny daholo Davida mahay maka ny toeran'ny olona rehefa misy tsy mety Davida mora anarina mihaino anatr'olona any a endrika ao amin'ny Davida daholo zany tao ny fahalemeny izy moa ny tao amin'ny baiboly tsy nanana fahalemeny nanana daholo reo vitsy ihany zany olona tao amin'ny baiboly zany tsy nanana fahalemena anisan'izany Jesosy fa ny toepon'ny Davida de tena mahafinaritra ary ny any salamy nataon'i Davida zany tsisy anankiray tsy mahakasika ny foko na de ray tsisy ny salamy nataon'i Davida zany tena tsy hafa mihitsy to de fantatra hoe Davida zany toepon'ny Davida zany tena hoe torotoro fo tena tsy haiko e tena tiako izy ary ny any salamy soratana isan'ny tena tiako indrindra koa de salamy 7:20 izay manome toky foana tena vao mamaky salamy 23 zany fotsiny ianao de izana hoe nga misy mpiandry a tena halleloia tsy atsiaritra efa resaka ny Davida indray tsika androany hoy ny tena Andriamanitra vonjeo amin'ny anaranao Andriamanitro ary omeo rariny araka ny herinao Andriamanitro eno ny fivavako miano ny tenin'ny vavako fa olona hafa firenena no mitsangana mely ary olon-doza be no mitady ny haiko tsy mihevitra an'Andriamanitra hoe ho anatrehana izy
indro Andriamanitra ny mpamonjy ahy, ny tompo no mpanoana ny fanahiko, amariny ratsy ataon'ny mpampahory ahy izy, aoka ny fahamarinanao no andringanany azy, sitrapoky ihany na naterako fanatitra ho anao, hiderany anaranao a Jehovah fa tsara izy. Fa efa namonjy aho afaka tamin'ny fahoriana rehetra izy, ary masoko dia fa mijery amin'ny fahavaloko. Eto Andriamanitra, i Davida taraina amin'Andriamanitra, mandaza amin'Andriamanitra. Za rehefa mampahery ny olona, misy fotoantsika tena ampahorian'ny olona, misy fotoana nareo ohatra hoe ampahorian'ny patron, ampahorian'ny zavatra ohatr'izany e. Dia izay andao hivavaka, dao halazantsika amin'i Jesosy, halleloia. Manao antsika rehefa misy mamono taloha, halazako amin'ny papanay ianao androany, dia matahotra an'io rehefa halaza amin'ny papa, halaza amin'ny dada. Anisan'ny tantara teneny mampinona tena nahakasika ny foko na ampitomany ny mampinona ny joroavim-belona zany tao am-piangonana tarika fotoana izy dia niteny zavatra ohatr'izany izy. Zaho izy efa nisy fotoana koa izy niteny an'izany angamba teto. Fahamparivany andro tamin'izay lasa fotorotoro be mihitsy tamin'izay, tarika fotoana izy dia nitantaran'izay zavatra izay. Hoe izy vao herintaona sy tapany zany mampinona herintaona mampinona maty ny dadany. Dia tsisy dada dia rehefa misy manadaladala izy tamin'izany rehefa ny amin'izay dia ohatra arakarahan'ny olona na misy manao tsindry azo ireny, halazako amin'ny dadanay ianao. Dia matahotra ny ankizy lahy sy ny sisa tamin'izany laha nefa iza ny dada, tsisy dada zany izy, herintaona izy nisy dada farany. Dia tamin'izay izy tena nitomany dia ohatran'ilay toriteny tarihan'ny tsy toriteny fa izy nitarika fotoana maly ireny tantarany antsika ireny. Iza tokoa moa ny dadako izy izy? Andriamanitra. Dia mampionona tsisy dada hampahory anao eo raha hoe ataonao anona fa ny azy dia alazany amin'ny dadany mihitsiny a, alazany amin'Andriamanitra. Halleloia. Raha tsy manana dada koa anao, zay koa izao fa tsy manana dada intsony nanomboka tamin'ny 2013 fa tena alazany amin'ny dada rehefa dadanay efa ao mijery antsika rehetrarehetra ao, dadantsika rehetrarehetra, halleloia. Fa teto Davida dia nandaza tamin'ny dadany, Andriamanitra naretanao nanao be tangolaza, le tena le mitaraina. Io tadinareo zany. Andriamanitra enoho ny fivavako, mienoho ny tenin'ny vavako, sady anatina pression Davida amin'io. Io tsy zavatra io soratana io fa atao anatina matahotra, mitebiteby, Andriamanitra enoho ny vavako, azafady Andriamanitra izy ianao fa mienoho ny tenin'ny vavako fa misy olona hafa firenena mitsangana mely aho. Ary olon-doza be mitadiny haiko. Reo olona roa samihafa reo. Olona roa samihafa reo. Olona ray dia firenena anankiray. Ny firenena ny foko mipetraka atao Zifa. Izay atao hoe Zifita. Reo ilay hafa firenena. Reo aloha zany nalazany tamin'Andriamanitra satria efa hafa firenena reo. Ary Davida raha mandaza andreo anatrehan'Andriamanitra dia tsotra fotsiny. Tonga dia tsy mahita sitraka anatrehan'Andriamanitra. Davida tonga dia misy poanga be mihitsiny raha mandaza an'ireo aminazy amin'ireo Zifita reo. Zifita zany hafa firenena, tsisy ifandraisany amin'Andriamanitra. Tsy manana an'Andriamanitra ho Andriamanitra reo mazava ho azy. Ianao rehefa manana fahavalo dia tsotra fotsiny izao fotsiny adiadiana. Mpivavaka ve sa tsy mpivavaka? Raha mpivavaka io dia jereo ihany koa aloha sao dia nisy tsy nety nataonao. Fa hitanao hoe nety nefa izy mivavaka, midany natao izy hivavahanao bebe kokoa noho izy. Fa raha vao ohatra, halleloia, amen. Raha vao ohatra ka olona tsy mivavaka, tsy mahalala an'Andriamanitra, ka mpanompo sampoka, olona pakany amin'ny dadarabe ka olona raha voreny ny fahavalonao, dia tonga dia mifalianao na mampimafy aza ny ady. Tsy maharesy anao zany io. Tsy maharesy anao zany. Ianao aza miezaka mahafantatra hoe ahoana i dadarabe izy. Misy dadarabe samy manana ny gradiny koa mantsy. Misy olona reko miresaka anona dia samy misy an'ilay mpitaizataiza olona ireny. Ohatrany ao ambomibom rary angamba izy zay raha tsy diso ao ambom rary dia ny ambom mahitsy eny. Za koa tsy miteny mandehana makany misy malazalaza hoe mahery be zany, mahery be zany midomeny. Tsy mahery amintsika fa mahery amin'izareo samy mpanao an'izy. Fa ianao raha vao reny ny fahavalonao dia tsy mila mahafantatra koa hoe inona ny fediny, inona ny pouvoirany.
satria efa fantatro sady mpivoaran'andriamanitra ao. Alleloia. Ny ambony indrindra mpivoara. Alleloia. Amen. de le hafa firenena aloha nalazany voalohany fa ny tena olany davida tsy reo fa ny tena olany davida le olona voalaza faharoa ary olon-doza be no mitadiny eo. Iza le olon-doza be io? Saoly mpanjaka. Io le fahavalo manahirana be any davida io. Nanahirana ny davida noho Goliaty io. Nanahirana ny davida noho ny bera sy ny liony io. Alleluia. Zao mahatonga azy manahirana fahavalony tsy azo kitihana akory io. Satria davida dia nametraka sanatria amiko ny anendry ny vaositry Jehova. Aminazy io mbola vaositry Jehova na dia mananao foana ary. Dia manahirana azy. Misy fotoana ngiraviny efa teo ampelatana ny davida ny an'io Saoly io e. Ny mpitaritafika ary Joaba ireny no miteny sy Rehaby izay. Tonga dia asiofa voanao io eo. Ozy davida sanatria zany. Sanatria amiko ny anendry ny vaositry Jehova. Ka io le olon-doza be io a, i Saoly mpanjaka io dia fahavalo manahirana. Satria mpanjakany io. Fa tsy mpanjakany intsony raha tena marina manjery dia fa i davida mpanjakany Saoly. Raha ara-baiboly a, raha amin'ny ara-panahy dia efa i Saoly a manenjika ny mpanjakany ary davida miaro ny olony. Efa olony Saoly io satria ny olona mahita hoe mpanjaky Saoly fa Mandriamanitra sy Samuel samy mahafantatra fa tamin'ny fotoana nanosorana ny davida dia niala ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ny Saoly. Iny ihany ange le fanahin'Andriamanitra nidina tao amin'ny davida. Tsy nisy anankiroa, tsy nisy mpanjaka roa. Saoly mbola mpanjaka dia mbola tsy nisy resaka davida zany fa Saoly mpanjaka. Rehefa nanenina Andriamanitra tamin'ny Saoly dia efa nomboka nitady olona mbola teo ihany le ositra mampanjaka. Fa vao nahita ny davida amin'izay Andriamanitra nalefa ny tany Samuel tamin'ny fotoana nandrarahany Samuel adilo teo anohan'ny davida dia nilatsaka ny fanahin Jehova dia vakio ny tena Andriamanitra fa niaraka tamin'izay dia niala ny fanahin'Andriamanitra teo amin'ny Saoly. Satroka mpanjaka be moa tsy fanaovany e. Ny sezan'ny fiandrianana be moa tsy mbola tao an-trano ihany e. Ny olona mbola miantso dia nary mpanjaka. Fa raha ny tena marina ara-baiboly eo anatrehan'Andriamanitra ara-panahy tsy hitany maso dia davida ny mpanjaka. Mazava amintsika izay fa davida ny andran'Andriamanitra. Saoly zany eto te hamono mpanjaka, davida tsy te hamono ny olona na dia mpanjaka azy. Ary io le olon-doza be no mitadiny aiko. Tsy mihevitra an'Andriamanitra eo anatrehany izy. Io Saoly mpanjaka io. Zao io tantara io. Vakitsika inge tantara io, mahafinaritra io tantara io. Samuel voalohany. Samuel voalohany a toko fahatelo amby roapolo dia 5:25. Sady isotro rano kely io fa mafana be a. Mandra-pitadinareo an'izay tenin'Andriamanitra izay a. Dia Samuel voalohany a toko fahatelo amby roapolo a 5:20 hatramin'ny 7:20. Raha afaka misy manoratra kely tahaka mahazatra azafady indrindra tompoko a. Samuel voalohany toko fahatelo amby roapolo 5:20 ka hatramin'ny 8:20 dia isotro rano kely a. Ny tenako fa mafana be azafady. Saotra tompo. Alleluia. Ny soramary dia zao. Alleluia. Ao ary a maki tenin'Andriamanitra amin'izay ary tsika. Ny soramary dia nitoeran'ny davida tany Zifa sy Maona ary ny hevitra nataony Zifita azahoany Saoly azy. Saotra ny ampavitody a nizaran'ny tenin'Andriamanitra. Zaran'ny verset. Vakiko amin'izay le tantara fa io le tantara andresana tany amin'ny salamo fa 4:20 efa salamo moa dia tsy ataontsika hoe toko fa ataontsika hoe salamo satria salamo fa satria tononkira ny salamo dia tsy toko fa andiny fa salamo voalohany, salamo faharoa, salamo fahaefatra amby 20 sy ny sisa. Soramary dia nitoeran'ny davida tany amin'ny hevitry Zifa sy Maona ary ny hevitra nataon'ny Zifita azahoany Saoly azy. Ary
hitany davida fa sady nivoaka hitany davida fa saoly nivoaka hitady ny ainy io le olon-dozabe mitady ny ainy de tany any hevitry zifa izy no miafina tany anaty ala aniny vaina ambe folo ary jonatana zanaky saoly ny ainga ka nakany amin'ny davida tany an'ala ka nampaherin'ny tanany tamin'andriamanitra alleloia zava-dehibe no nataon'izy jonatana tamin'ny davida ohatran'ny jonatana tamintsika zany satria de tsy nitsahatra nampahery a sarotra be ny toeran'ny jonatana ny rainy ihany na de adala ary de rainy iny davida nefa tiny mihoatra noho ny tenin'andriamanitra izay araroty ny zareo eny an-tanina reny na sarim-bavy davida efa teto le izay le nitoriany tena satria davida sy jonatana tena nifankaty mihoatra tsisy nifankaty ohatran'ny davida sy jonatana tao amin'ny baiboly de moa narotiny zareo eny an-tanina reny na sarim-bavy eny atepiteny teny aminay ale zao mahafantatra tsara izy jonatana zany de fantatra hoe davida sy jonatana de ane vakiny tenin'andriamanitra ko tsy mifankaty be mihitsy ry zareo tsisy mifankaty ohatra anazy e ko inona no olanay mba mifankaty zay davida moa lehilahy sa vehivavy lehilahy ary jonatana lehilahy ay de araroty zareo mifankaty be tsisy ohatran'izy roalahy de mifankaty koa zany ry zareo fa ny fifankatiavany davida sy jonatana fifankatiavany pirala alleloia fifankatiavany pirala ary anisan'ny tondra anjara ngezabe tamin'ny fandresen'ny davida sy jonatana saingy indrisy tsy toetsony jonatana tamin'ny fotoana nazavony davida ny fanjakana za mino any an-danitra any reo mionta alleloia satria za mino resy lahatra fa i jonatana de olona vovonjy na de niara-maty tamin'ny ray ny aza ary hoy davida rehefa tonga tany zany jonatana ampahery azy mila paherezina ngeravana na de davida efa vositra ary ny fifampahirezana tsy mifidy tavan'olona tsy mifidy hoe ianona tsy mila fampahirezana zany tsony za zao mampaherana rehetrarehetra ty isan'andro fa za koa mba mila paherezana indraindray alleloia ny dokotera nge misy fotoana marary za akory tsy dokotera fa za zao raha mba mampahery anareo eto de za misy fotoana koa hoe aparezy mampionina de mampionina koa rehefa misy ihany de zay mivady mifampahery eo alleloia de zao ny teny davida aroa izy tamin'ny davida aza matahotra satria hitany zao ny dadany fefa miomana isan'andro amono an'io finyany ataony ka ny davida safosafony kely koa davida aza matahotra moa tra matahotra ary zany re za matahotra va za matahotra zany anao tsy hain'andriamanitra zany ianao e aza matahotra ianao fa tsy azo anao zany ny tanany saoly raiko fampaherezana nge zany fampaherezana zany aza matahotra fa tsy azo anao zany ny tanany saoly raiko fa ianao no mpanjakan'ny Israely ary zany no anarakaraka anao ndry ary fantatry saoly raiko zany io tena mampirana iteny io rehefa mieritreritra an'io de ontsany foko mieritreritra ny jonatana re avany voalohany indrindra aloha izy ny teny na metoky any davida izy ary io tsy feo an'ny jonatana fa feo an'andriamanitra hoe zao davida ianao no mpanjaka fantatry jonatana satria jonatana de olona ra-panahy fantatry jonatana fa efa mpanjaka io ary fantatry jonatana fa narovina ny olona ray rehefa tahin'andriamanitra de vota mandrak'izay ny olona ray rehefa nosorana na firy taona lasa tsy maintsy ahazo ny toerana mampanjaka azy satria efa voahozitra alleloia amena tsy malahelo zany ianao efa nahazo tsodrano rovina ihany efa azonao ny tsodrano na oela na oaingana tsy maintsy ianao tsy maintsy ho tahin'andriamanitra ianao tsy maintsy ho tonga eo am'le toerana ianao halleloia manany ianao fanantenana aza mba manary toky zany ianao fa ny anjaranao io tsy maintsy ao io halleloia tsy maintsy tonga ny probleman'ny olona ary tena mampalahelo ny probleman'ny olona foana angeriavana de zao ary mahatonga ny olona manompo devoly tsy mahandry an'io izy any amin'ny devoly zao tena miteny anareo enareo ty zavatra teny anko ty avoakako ty secret an'ny satana ty
teneno ny havanareo raha misy manao an'ireny hoe anisany ty zavatra teneniko ty misy fikambanana anankiray a nahazo menace de mort a nahazo homparatsina de teneniko hoe ty anarany ty misy an'ilay fikambanana teo Antares miroborobo be mihitsy izy am'izao fotoana zao be de be mpanao politika manao azy de mitarika ny olona be de be ary betsaka ao Madagasikara ny tratrany de mahazo vola be de mety be ny atao fa tsara fantatrareo fa vidin'ny fanahinareo reny ary nareo tonga de very mandrakizay zay rehetra nandray andrenika tsy mibebaka teneniko anareo zany masomaso eto to de teneniko zany mba hafaro ny havana tsy hanao an'ireny mba hafaro ny havana raha misy mifantatrareo manao an'ireny to de tena hoe miala amin'io fa to de vidina fanahy ary ny devolo zao de fa am'izao akaiky andro farany zao tsy zay ihany a tsy zay ihany a be de be zao ny zavatra fantatrareo fotsiny ny condition rehefa miditra am'izany zavatra zany de zao mila manampy mahantra de io to de resy lahatra hay manampy mahantraka zany ina maharatsy an'izany indro tokoa maharatsy manampy mahantra tsika rehefa manao zeba-kely vitatsika am'le gama lela kelytsika iny aza taitra aloha nareo a fa iny mbola andeha ihany tsika amin'iny a fa tao anatin'le covid nyroborobo be teo a de miaro ny ain'ny ankizy zay miara-miasa amitsika any isika dia natsahatra kely aloha am'le fifangarona amin'olona fa vo miditra ampianatra lasa ndray tsika manampy mahantra etrika tenareo zany hoe tsy ratsy manampy mahantra fa zay aloha mody zay nitondrany azy ary ny devolo angefetsy tsy fahamezam-boninahitra azy sanatria fa tsy fetsy izy raha miohatra amin'ny olona manana fanan'Andriamanitra tsy fetsy izy rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika voatotentsika maly zany de mahazo vola de miroborobo be ny ataonao misy vola mena de manome vola kely anao de mahazo vola be de mety be ny atao de tsy maintsy manampy mahantra tsy maintsy laniny ny vola iny a tsy maintsy zavatra ohatrany de ianao zakaika raha am'izao fotoa zao be de be ny olona any Madagasikara misy a ty aloha zany tsy sidira l'autorité fa manazava anareo fotsiny hoe tsy andro ny olona mihitsy ny anjarany eo amin'Andriamanitra Davida efa voaositra fa riavana malala fito taona aiza ihany le seza fiandrianany de lasa ny olona makaiza makany amin'ny satana satria satana to de mamiko zaniko anisan'zao zany zavatra teneniko anao zany anisan'zao zavatra teneniko anao zany de tonga de makany de fahalerina mahazo vola de mety be ny atao de riavana malala na vola ray trano na vola ray sambo ilainao arakarak'le olona koa io zay zao nge zava raha zay zao raha zay hoe olona mitory fahamarinana zao no mivadika lalana zay nge sahany devolo mividanena vola ray trano ary satria maninona satria mitsahatra ny fitondrana olona fitorinany marina fitondrana ny olona ny an-danitra zay tena tsy tiny fa nabatisa ray zany ary tsy taty amy devoly kotre zao mahafantatra olona maro manao an'io tsy olana amy devoly mividy vola be ny fanahanao tsy problema nina ny ilainao misy olona zao mifantatro lasa mitatra aminy tolitentsika tsika zany efa avoakatsika zay secret misy olona zay ny delivrenay izy manao paky tamy satana de misy fitoerana fivorindrareo mbo mahitsy ao de izy mihitsy ny tena efa ela be zany zavatra teneko anao zany misy paster indrisy makao am'izany olona mpitaiza olona mbo mahitsy mpanao politika moa de feno pirarapila zany tsara Andriamanitro akoatr'izay moa ndrolona rehetrarehetra am'ireny de miaraka makao de maka-pouvoir de manao sorona de arakaraky ny sorona ataonao misy olona mpiasa-panjakana ambony ao an-tanina reninao teraka bevoky izy mivady de ny angatahany le rangaha io le zaza voateraka iny to de atolotra atao sorona maikery izy mivady ho teraka tantarena anay maikery ho teraka amezana le zaza any de mahazo promotion ngezabe amin'ny ara-panjakana efa taona maro be lasy zany de makany amin'ny hôpitaly izy tsy nakany amin'ny hôpitaly
fa sazo famanesina mampiteraka ao trano de deklarena amin'ny havana hoe tsy azo le zaza fa ohatrany tsy teo nanateran'le ranga zavatra tena misy zany teneko anao zany ary avoakanay foana ho any sady avoakanay foana ho any secréan'ny devoly iny zaza iny tonga de niazaka zany naterany abo mahitsy de ny vononana latsa-dra zavatra tena misy zany any amin'ny tontolo tsy hitany masonareo any misy zany fa navoakan'ny olona ny secret rehetra ary mahafantatra anaran'olona maro zay olona zay tsy ampozinareo reo tsy ampozinareo nareo misy aminareo reo manao aleloia sy amainina am'zany olona mpitoro teny zany fa fantatray zany fa pakany zany olona zany misy pirarapila zany tsara mpanao politika zany ho tsy efa zay ny azy fa zay tena tohana ny fona eno an'reo pastera sy pirarapila zany de netyle olona tany le zany de vonoana de lasa inona tokoa tena am'zao zany olona zany tena olona efa ka promotion de da io zany tiako tenenina tsy olana amin'ny olona mivarotra ny mahazo andreny zavatra iny ny tsy fantany ny fanahiny ange tonga de tsisy hevitra tsony ary tadiofa ianao raha manao am'reny mpakta amin'ny satana reny fotoana foy any ny avelan'ny devoly zany ke tsisy fitiavana ry avany ny an'andriamanitra elaela fitotoana ny endry davida fa mandraky hatramin'ny tarana ny riavana tsy diso seza fiandrianana fa ny devoly ataony tonga vetivety mba hanadonoana tsy andrasanao an'andriamanitra fa vetivety koa ny ainanao amin'iny na ianao manambola be fa taizana retina be tsisy ninona iainanao vidy 4 vavao ny avanao sy namanao no mitaingina fanao tsy namiakatra anatin'ny ary tsy vitanao fanao ny amin'ny hôpitaly soserom sy tsisy ninona azonao hoanina ny vola misy fa tsisy ninona azonao hoanina zany ny devoly ry havana malala fa teto mahatonga le teo zany tsy atsetsatsyaritra be de be zao reny olona mizarazara vola olo malaza mpanao baolina ny andafy mpanao sarymesika zay reny teny hoe manaova amin'ny tapehany zao de inona vanity de meko 5 000 euros de meko an'zao 1000 euros de zao tonga de meko iny reny nge le vola le tsy maintsy lanina eo ny tsy maintsy lanina avy amin'ny devoly de any Madagasikara koa zao de feno manomboka misy manao an'le izy de mety hitenika aminareo raha izy fa voly za mitenareo aza mandray an'reny vidina fana reny avy amin'ny devoly reny ary zay mandray am'reny na bie ambola ray am'reny ary nareo teneniko anareo fa tonga de velominareo mba enoy zany tenina izany ry havana manana izy nareo mba enoy zany tsy manambola ianao andao entina mbavaka ianao fa afaka anambola ianao firy zay olona mahantra zay ry havana malala nentina mbavaka ny tahin'andriamanitra zay zao nge ravana boka nytrosa tsy haiko namony tena nytrosa tsisy ininona tsony boka nytrosa zay sy mampionina mbola nitafian'ny jolay koa tam'zany raha isy kokera ray nentina nody tany amin'ny mamanay tam'zany ny amba peratra mariazy mba tsy very tam'zany fa tao atrano rehetra atramina bakiraro nalain'ny jolay zay eo ambony fandrina voambana sabatra inona ny fiainana am'zany fa mbola natsangan'andriamanitra ohatr' zao ny fiainanay mahantra be anao ndo inao tinambavaka fa afaka ny anana ny ampy ianao fa za maika am'reny ianao ny anjaranao mbola miandry anao rehefa andriamanitra miteny fa hitanao de ho tahiny ianao aza manaiko lasa client any devoly zany ry havana zay nge ry havana mitory anao an'zany tsy hoe de verineo olona taitetraka miteniteny foana sy fa betsaka ny zavatra fantatray betsaka ny zavatra fantatray ary nareo rehetrarehetra reo mitenyreo hoe misy zavatra mba teanina de ao Madagasikara mampalahelo tena resy be mihitsy am'le resaka tsy teny zavatra betsaka azao ny tiako tenenanareo mba eno ihany ny zavatra tenenay fa maro ny zavatra mba fatapatatra ihany fa misy zavatra nanarina reo de mba ajereo de dinio re tompoko ny fiainana fa andro farany zao mandrovitsy ny satana ry havana malala ary te androka olona amy sobika sy amy camion mihitsy ny devoly entina any amin'ny elo ary ataony dao ny fomba rehetrarehetra ary matetika de eo amin'io resaka voly io ary andriamanitra rehefa miteny fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra de mitandremintsika am'resabola tandremintsika am'resabola ry havana aloha tsy manam-bola mihitsy ny ry havana raha hoe am'izao andro farany zao nitady voaroboky ny satana anatina resaka fandrika ohatr' zany ary ny devoly tsy tenanao zany raha isitina paster izy na mpivavaka tsy dadarabe ny alefany eo fa olona efa voaositra tany amin'nisy azy tany de mitsangana ho isan'ny paster de tandremo fa tonga ny ambody mitafy hoditsanak'ondry ary tandremo
fa ny ataony io de ny amitaka na de ny olom-boafidy ary fa tsy ny amitaka tatara-be sy olona mpanompotsana tsy any amin'ny baratsony reny ny amitaka fa any am-piangonana anatina tenin'Andriamanitra de mitandrema ry havana mitandrema pastera raha mihoatra ianao sahirana be ara-bola miandrasa ianao an'Andriamanitra fa mora sodoky ianao ary de voasaringotra ianao afatra zany fa mialatsiny fa nihitatra be tamin'le afatra fa tsy zay ny tena tiako idirana ny tena tiako idirana de zao Saoly nafantatra hoe ianao nge tsy maintsy ho mpanjaka fa ity ny tena tenin'ny Saoly azafady Jonatana fa tsy Saoly hoy Jonatana ianao nge fantatro fa ho mpanjaka de ity mba tena mahafinaritra mba tsy peo amin'ny baibolinareo raha azonareo tao ary izaho no anarakaraka anao hitanareo i Jonatana ny dadany mpanjaka de i Jonatana ny tokony andimby an'ny Saoly fa i Jonatana mahafantatra an'Andriamanitra sy ny safidin'Andriamanitra ary Jonatana tonga de nanaiky ny safidin'Andriamanitra de tonga de nietry ny teny hoe Davida ianao mpanjaka za manarakaraka anao nefa ny tokony hoe Saoly de Jonatana de Davida mpanompo eo ihany Jonatana mahafantatra fantany loatra Andriamanitra ry havana hoe io Andriamanitra io rehefa miteny de tsy mandainga io Andriamanitra io efa manomboka manao zavatra ray de tsy maintsy tanterahany alleloia efa moindrisy tsy mba nahita ny Davida lasa mpanjaka koa Jonatana fa maty tena rehefa maky anao de voatsindrona kely foko mieritreritra ny Jonatana za manarakaraka anao iaraka anjakantsika amin'ny rahalahy ndry an'olona marina ny programa fa an'Andriamanitra ny fandarany fa za miny fany an-danitra any meo an'izy amin'ny rahalahy reo alleloia ary raha toy mifankatia be izy any any koa mifankatia daholo ary nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah izy roalahy ary Davida kosa nitoetra tany an'ala fa Jonatana kosa nakany an-tranony de teto am'izay nanomboka ny zistoara be an'i Davida ary niakatra nakany a Saoly nakany amin'ny Saoly tany Gibeany zifitaka nanao hoe aika i Davida mba miafinao anaty ala ity ao amin'ny faritany zifa Davida miafiny ity misy mahita ohatra ndreny le olona ho antidy reny zany de efa any amin'ny tanàna de efa fantatry hoe ao amin'ny tanàna io izy indrisy ary rehefa fantatry ny zifita am'izay de lasa ainganareo nakany amin'ny Saoly satria fantany fa Saoly mikatsaka any Davida ary niakatra nakany amin'ny Saoly tany Gibeany zifitaka nanao hoe tsy mery aty aminay any aminay any amin'ny batery fiarovana ny anala any amin'ny avona kila zay atsimon'ny hevitra fa Davida ko ankehitriny mpanjaka araka ny fanirian'ny fonao hidina de midiny ianao fa azonay atolotra eo an-tanany mpanjaka izy dry mampalahelo reto zifita reto mampalahelo satria zao diso-hevitra tanteraka izy hoy Davida ny amin'ny salama faefatra amby 50 Andriamanitra eno ny fivavako meno ny tenin'ny vavako fa olona hafa firenena mitsangana mely ahy ny zifita io ary olon-dozabe mitadiny aiko tsy mihevitra n'Andriamanitra eo anatrehany izy tanao zany re olo reo mieritreritra fa tsisy Andriamanitra ohatry ny eritreretiny fahanazy ny hainy Davida ohatry eritreretiny zifita fa izy ny mpandahatra everiny zifita fa izy ny patron everiny zifita fa izy ny tompon'ny fanapahana rehetrarehetra zao mba teniny azonay atao manolotra ny izy ny teny azy azony atao izy ihany satria izy nieritreritra fa tsisy Andriamanitra fa Andriamanitra menanina programa an'izany raha fantany Andriamanitra de fantany fa tsisy ninona azony atao amin'io i Jonatana nafantatra n'Andriamanitra de fantatry Jonatana fa tsy maintsy mpanjaka Davida fa ny zifita sy malala zay Andriamanitra izy mety sokalma fotsiny mpanjaka Davida hoe azonay atolotra aminay narapitso ary sy madikisanay zay ke zifita hitanay vitatsika io mission io tsisy dikany io Davida hoe atenay eto aminao izy rapitso azafady lehilahy miara-mandeha amin'Andriamanitra ary lehilahy eo andalam-pitarainana amin'Andriamanitra izy ry zareo ato manao programa ohatr'izany Davida tsinona teny Davida salama faefatra amby 50 maika be ny Davida rehetra mbola miresadresaka mety samy misotro kafe kely mihitsy doana zany ny programa sokalma fotsiny anao mpanjaka fa saona ry zalahy tsy atolotsika aminazy io zareo manao an'izany Davida maninona ry fa zay ho amin'ny analanao Andriamanitra ary mirary ny alaka ny herinao Andriamanitra eno ny fivavako meno ny tenin'ny vavako
olona fa firenena mitady amelary olo zao be mitady ny haiko tsy mihevitra feo anatrehan'andriamanitra izy zay ny tena olany sy vita sorisory olona mivavaka be ange ny enjehanareo e ahoana ny afahanareo miteny fa azonareo atolotra eo an-tanana izy sady mandainy dareo ny tsy mahafantatra ny teneninareo olona mivavaka tsy azonao atao an'izany ny olona mivavaka andriamanitra any mahita ny tokony atao aminy halleloia ianao aza matahotra misy olona manana programany aminao any sy io ataontsika an'izao zay mba heritrerina zay mba takatry ny zay fa tsy fantany jehova tsy fantany ny andriamanitra tomponao tsy fantany ngeravany tsy fantatry ny olona reo ngeravana ny herin'ny andriamanitsika tsy nge tsy azo atao an'izany iza ny tenanao fa ianao io azo atolotolotra fotsiny oatra zany ianao aza mianao an'izany lehibe lavitra momba antsika ao izy elisa fazavady mantsainy giazy tonga de natahotra voadidiny tsika sa matahotra fotsiny kalma fotsiny be lavitra momba antsika alleloia iza ny atolotolotra fotsiny io raha olona zifita oatra anao io de atolotolotororean'ny saoly fotsiny nirina zosy androany vao nahitanao de tahiny tompo ianao raha zifita oatra anao io de teneno mihitsy atolotra eo aminao fa tsy zifita oatra anao io fa io ny atao hoe zanak'andriamanitra ary mihoatra lavitra io mpanjakany eritreretinao io ary saoly taminy jereo zany mbola teniny saoly araka ny teny davida hoe tsy mieritreritra mihitsy izy hoe eo jehova de mbola zao ndray teny saoly ho tahiny jehova ne anareo nefitra aneo anata zany andriamanitra ve reavana de omba olona oatra zany saoly ho tahiny jehova ne anareo masiny anareo mandehana everindray tsongony diana ary fataro zay nahita azy fa manao saina lalina de lalina tokoa izy fantatry saoly tsy nona fa misy andriamanitra ao amy davida de lalina fetsy ngeravany davida io fetsy tsy nety azo davida ohatra ny trondro malamo ko izaho sy fantaro tsara ny firenena rehetra zay irainy de venety amiko ndray lazany marimarina ary za de hiaraka aminareo ka raha mitoetra amy tany izy de hodede avoko eran'ny arivony jody rehetra zany hoe ny teny zany saoly tete atoriana fotsiny toerana misy azy me fotsiny ny toerana misy azy manodidina ny toerana misy azy fa de da avoko naizanaizy izy halleloia zany hoe saoly tsy anaiky mihitsy hatramin'ny farany raha tsy azony davida eny zay ny hevitro saoliko ga mora rana ga misy lalàna manohatra n'izay mba tiany eritreretina fa tsy anazy ny programa fa aniza an'andriamanitra de nainga nakany any zify reo ialohan'ny saoly fa davida sy ny olony kosa tao amin'ny hefitry moana tamin'ny tany ay atsimon'ny hefitra ary nandeha saoly sy ny mpanompo nitady azy de nolazany tamin'ny davida zany efa manomboka hitan'ny olona am'izay zany hoe atsy matsy tsy andro anankiray io nomboka hitan'ny davida am'izay nomboka hitan'ny olona am'izay hoe atsy etsoetsy izy ry mpanjaka ratratsika am'izay izy am'ty tonga am'izay saoly miaraka amin'ny miaramila sy ny mponiny sy vita miaraka amin'ny angady sy ny arony de nytenenina tamin'ny davida am'izay davida misy favoaratsy inona ry zay to de tenena efa akaiky kely saoly hitany misy atsika ary efa voadidiny tsika favoaratsy zany ary nolazaina tamin'ny davida zany ka de nidina tany amin'ny aram-bato izy de nitoetra tany any efitry maona teto zany de soparina anao erera kely davida satria araka ny tentsika maly tsy tokony niala atao amin'ny aram-bato izy ao izy afaka mahita tsara ny fahavalo fa nidina tamin'ny aram-bato izy tsy nakao amin'ny aram-bato iny izy de lasa nandeha nitoetra tany any efitry maona ka raha tany efitra ngeravana mora ahitananao fa ianao mila mankany amin'ny aram-bato ianao jehova ny aram-bato sy batery fiarovana ho izy davida fa somary niala kely ty any izy mafy nge mahazo azy ary saoly nandeha tamin'ny ilan'ny tendrombohitra ray fa davida sy ny olony kosa nandeha tamin'ny ilany kosa ary niezaka mafy davida andositra no nitaony any saoly fa saoly sy ny olony saika ny hodidina ny davida sy ny olony isambotra azy misy tendrombohitra ohatr' zao de davida mandeha atao amin'ny ilany saoly mandeha atao amin'ny ilany
niezaka mihitsy davida hitsoka vato fa ny olana be deabe mihitsy risaoly sy ny zifita sy le risaoly sady mandeha aingana be makato a no misy koa va ty ariana manodidina very ambany tendrombohatra ray ihany saika voadidiny davida encerclé tanteraka fa zao ry havana ianao a afaka azony fahavalo ataony mety ny tady anodidina anao fa rehefa andriamanitra no mombo anao de tsy misy olona tapitalakale zany amin'andriamanitra ry havana malala za ty ampahairanao nyvana tena teto de tokony tapotra ny tantarany davida isalamy fahefatra ny dimapolo ero zany sika tsy voasoratra satria tsisy fotoana nandroatana ny itsony te hiteny amintsika rehetraretra androany maty ve davida sa tsy maty teo fa tamin'ny ora farany saoly efa niomakomana saoly ohatra hitako edy izy efa mibitabitaka hozy saoly raha to de vonoa ny omby afary ny olona any an-tanàna fa vitany ady efa ho aloha lay izy ny avaria efa miodidina ry saoly sy ny zifita efa ty inona tsony tendrombohatra ray sisy angeny misy azy tsy hoe tendrombohatra roa samihafa fa tendrombohatra ray ary saoly betsaka lavitra inona moa zay davida ry ama olona reraky ny fitsoahana tsy nahavimbona ninina misy fotoana ary sabatra tsy ananany ny olona miaraka aminy vitsy ary mety nono miady saina fa zany rehetra zany afaka possible tonga amin'ny olona ray fa zany tsy midika koa le niala tamin'ny andriamanitra ny olona reraka skivy sinoana fa manana an'andriamanitra tsy tapidalakale teo am'izay fotoana zay mihitsy ampitaitaina io raha atao filma na ampitaitaina io hoe efa tena tonga de fa ora farany andiny fa fito amby 20 ty koa ary nisiraka tonga tany amin'ny saoly nanao hoe avy aingina anao fa filistina efa manafika ny tanàna alleloia saoly zany ty andeha hamono any davida ina zavatra mitranga ka davida saoly nety dao ny miaramila tonga de faly be filistine ndao arobo ndao rombahana ny tanàna saoly efa andeha hisambotra ny davida tonga ndao aingana fa tonga ao an-tanàna ny filistine de inona nataony davida nataony saoly davida efa kely sisa de ho azo de niverina saoly tamin'ny nanenjehany any davida ary nandeha niady tamin'ny filistine ary ny analan'izany tanàna zany de natao hoe sela amalekota na aram-bato fanosirana tanao ry havana tany anefitry moana davida fa natosiky ny fahavalo ho any anaty hiakatra eny amin'ny aram-bato eny amin'ny tendrombohatra tanao le fahavalo nanosika azy hitsoka teny ohatriny alefa n'andriamanitra mihitsy andana tsy seo fa eny any no mety aminy eny amin'ny aram-bato fa tsy eny amin'ny tany efitra alleloia lazy davida nandena kely ina natao ianarale tanàna sela amalekota misy roa kely io de ry ambany dikany sela amalekota aram-bato fanosirana nataony anarany hoe aram-bato fanosirana ianao ry havana malala de zao ianao io ampandehan'andriamanitra amin'ny aram-bato fanosirana ianao io de ataon'andriamanitra mandeha ny asela amalekota zany hoe eny ny fanosiranao ny fahavala fa kanaraka anao eny fa eo amin'ny toerana andosiranao eo amin'le aram-bato andosiranao
eo ny ampahitan'andriamanitra hatramin'ny ora farany hatramin'ny hitra farany fa ny zanak'andriamanitra tsy tapidalaka reny de teteny aminao ary aho mbola manenjika anao favalinao fa mekary anao isalahy malekota fa eo aselahy malekota eo ny fahavalonao no isy zavatra taon'andriamanitra aminy ary rehefa tonga eo ianao no mivoaka mpandresy afaka miteny tety ambany tety amin'ny efitry moana afaka mitendry solotratratsika io atolotra ianareo fa ndana mitsoka eny amin'ny aram-bato fandosirana anao ndanao mitsoka eo aselahy malekota fa eo no isy eo iariary aminao ny voninahitr'andriamanitra ianao tsy mahaty zany ianao fa velona tsy resy zany ianao fa mandresy tsy kivy zany ianao fa mahery tsy tapitra eo zany ny tantaranao fa eo ny toy de mahereza hotahin'andriamanitra ny ianao taorianan'io ngery avana ravakitsika ny tantara nivadika am'izay ny tantara efa isôly am'izay ny eka matin'ny davida efa teny ampelatanan'ny davida am'izay ny fahefana satria efa nomban'andriamanitra tanteraka izy hotahin'andriamanitra ny ianao mahereza aloha ny fahavalo anao zay atony aminao efa te atory anabavy kotre zany manao an'io sarina matory io ohatrany hitako satsia izy io de hotahin'andriamanitra ny tsika tsirairay avy mahereza fa ny tanan'andriamanitra ikasika anao ary tsy ikasika anao rery fa ikasika ny fahavalonao ny ataonao fotsiny aza miala eo amin'ny aram-bato e aza midiny any amony ianao vo midiny any amony ianao de hitany fahavalo io fa ny mety aminao raka nytoriteny mary eo amin'ny aram-bato eny ianao mahita atosik'andriamanitra ianao io arety io loza mahazo io olana mahazo anao ohatrany manenjikenjika anao inge tsy olana afaty anao e fa anosika anao hiakatra izy fotsiny hiakatra eo amin'ny aram-bato fandosirana selahy malekota ay commentaire ny anabavikoty rehefa tany lobe teo le hitako teo fa tsy ezao kay azafady selahy malekota zay ny lesitsika androany ndo hitsaka selahy malekota ndo hitsika ataotsika zay atoka amin'ny fahavalontsika eny fa rehefa eo hitanao am'izay ny ataon'andriamanitra amin'ny fiainanao tsy tapidalaka le zany ianao hotain'andriamanitra ny isika tsirairay avy mahereza de matanjaha sotra ny ambavy rolitsika midora zany telo teny mahafinaritra be zany tsika miaraka amin'andriamanitra mahery ary tsy tapidalaka le zany tsika fa manokatra lalinao anao izy mahereza daolona de tapenan'andriamanitra aza am'lalana na tapena fahavalo azy any ianao tsy tapidalaka le zany mahereza daolona Nadi manao zay hoafamiazany devoly Jesosy ilay manokatra lalana fenembony Alleluia Tapinazany lalana venendrefana Tapinazany lalana netsinanana matoky zay tompoa Matoky izay ka tsisy atahorana yakuri jesosy manokatra lalana veny ambony Manokatra lalana fenembony eo tsika rehetra mira amin'ny hafanam-po daholy izy lay mahery sotra jesosy Izy lay magana Izy lay mpanjaka tompony e manam-pahefana Izy n'Andriamanitra fe zao rehetrarehetra zao na isôlina ny zivita fezin'andriamanitsika zava-mahagaga tsy aina na mandefa filistina ny fahavalontsika aza iny atao zany alleloia sotra tompo Izy lay magana Izy lay mpanjaka tompony e manam-pahefana Izy n'Andriamanitra mifezao re Etrezao tsisy zava-mahagaga tsy aina taony amina amen Tapinazany lalana veny varatra Tapinazany lalana veny atsimo
afamiazany devony jesosinay manokatra lalana venembony alleluia tapinazany lalana venendrefana tapinazany lalana vetsinanana matokiizaka tsisy ataoranay akory jesosinay manokatra lalana venembony teneno izy lay mahery endravana malala andaotsika tena hitoka amin'andriamanitra mahery nahitambatra aminao ary Saoly mpanjaka ny Israely ny Zifita atsotra ny teko aminao mbola ngeza be foana ny momba anao lehibe lavitra ny momba anao halleloia hotahin'andriamanitra ny ianao tsisy atahorana no avinao ry havana mety voadidina fahavalo ianao a fa Davida mbola niteniteny anankiray mahafinaritra be mampahery manao hoe tanora taloha fa antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina kanafoy ary ny ainan'ny Davida zany ry havana fa mandra-paantitra ny a tsy nafon'Andriamanitra zany izy hoy ny ten'Andriamanitra hoe na dia mandra-pantitra reo aza ary mbola nampinana dia mandra-pafotsy ny volonareo ary na iza na firy ny fahavalonareo dia za mbola teteny aminareo ihany fa za hoy izy Andriamanitra mbola isahirana ao anareo tsy avelako afabaraka anareo misy olona eto voadidina fahavalo maro mety mizahatra maro atrehanao amin'ity volana ity
mety misy olona teo ampilatanany misy facture maro mihitsy mila aloha ozy ianao aizany anaovako an'reto raha eo amin'ny tany efitra ianao a dia hiariary eo anatrehanao daholo reo fahavalo tena tsy misy zavatra hitanao amin'ny tany efitra fa tsy ny herin'ny fahavalonao sy ny fedinany fa miakary ianao eny atendrombohatra eny amin'ny aram-bato selam alekota fa ho hitanao fa hiariary eo anatrehanao fa misy lalana avy any an-danitra misokatra natapona aza ny lalana varatra tsy moandrefana sy atsinanana ngareo ihany ny lalan'Andriamanitra ry havana ny avy any ambonige mbola eo ary metraka ianao fa ao ambony any Andriamanitra hivavaka isika amin'izao fotoan'izao misaotra anao zay Jesosy misaotra betsaka tamin'ny toriteny androany tena misaotra tamin'ny toriteny androany tompo satria voarainay ny afatra fa aina dia voadidina azy izahay na dia voadidina azy izahay dia mbola eo aminay foana ianao ary ianao eo aminay mampahery anay ianao eo aminay mampahery anay androany Jehovahandriamanitra dia apetraka am-pelantananao mihitsiny ity fiainana ity be fahavalo zay Jehovahandriamanitra be fahavalo zay Jehovahandriamanitra fa zay nefa Jehovahandriamanitra miara-mandeha aminao ny fahavalonay mananeritreritra iodidina anay fa ny famonjenao efa manodidina anay efatra amin'izay tsy manatahotra izay tsisy olana tsisy tahotra tsisy ninona zay matoky anao Andriamanitra ary fantatra efa tsy maintsy hitsimbadika io aza mifaly ary fahavaloko fa na dia lavo aza Jehova mbola noana halleloia androany tsika ry havana tena andoantsika toky an'Andriamanitra andoantsika ry havana tena atoky fa hatramin'ny ora farany mbola misy zavatra azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao mbola misy zavatra azon'Andriamanitra atao hatramin'ny ora sy ny minitra sy ny sekondra farany eo amin'ny fiainanao andoantsika toky an'Andriamanitra sotra Jesosy omeo hery ny tsirairay avy omeo hery izahay omeo hery zay tompo omeo hery zay Jehovahandriamanitra omeo hery atoky anao sy andranao sy andrandrano androany Jehovahandriamanitra tatovy miariary eto anatrehan'reto olona reto eto anatrehanay fa Andriamanitra tsy manary anay zany ianao Andriamanitra tsy manary Andriamanitra tena tia ary Andriamanitra momba anay Andriamanitra mitantana anay sotra ray eo sotra tompo jereo nisy tokantrano isam-batan'olona amin'izao fotoan'izao misy olona efa voadidin'ny fahavalo Jehovahandriamanitra amin'ny alalan'ny olana maro isan-karazany Jehovahandriamanitra fa zay Jehovahandriamanitra mba omeo hery dia matoky fa ho ataonao tahaka nanaovanao ny Davida dia tonga ara-potoana mivavaka tonga ara-potoana ny valim-bavaka ny famonjenao sotra Jehovahandriamanitra satria zay matoky fa tsy hafa amin'ny Davida zay ao anatrehanao samy mitoky aminao samy matoky anao
misaotra ray eo derany aja sy ny saotra sy ny voninahitra ao anao zay matoky anao misaotra ny amin'izany teny zany androany fa tafiditra lalina tao amponay zany teny zany misaotra ray eo voninahitra dia hoanao hatramin'izay dia ho mandrakizay raha misy tsy voalazanay teto jesosy a dia anao any anao mihoatra lavitra no ny any reto mpanomponao reto no ny amin'izay voalazako mihoatra lavitra no izany no ataonao koa dia makasitraka indrindra tompo malalo voninahitra efa anao hatramin'izay dia ho mandrakizay halleloia amen ivavakatsika amin'izao fotoan'izao ivavaka ho an'ny firenena andao mpandrotsika na babantsika Erika ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoan'izao tany tompana baba Erika ho an'ny firenena sy hamaranana fotoana dia Andriamanitra ray tsara indrindro saotra sy midera mankalaza ny anaranao zay saotra noho ny fitiavanao anay fa fitantananao anay sy tsairay avy malala satria mbola noho ny famindramponao no iainanay mbola noho ny famindramponao mahatonga anay sy tsairay avy eto ianao an'izany teny mamy avy aminao zany ianao zany afatra tena ampitondra ianao mpanomponao zany dia tsy malala satria mahakasika ny fonay zany afatra zany satria ao aminao rery any dia tsy malala ny fiarovana aram-bato anay tsy tsairay avy eto ao aminao rery any ny tany fitsoahanay dia tsy malala raha sendra mandalo azy zay na didin'ny fahavalo dia ianao rery any no afaka manafaka anay an'izany makasitraka dia tsy malala fa ndreto zay dia manompo-tena ho anao ndreto zay dia mitodika makao aminao mandrakariva dia tsosy ary tsy ala ao aminao fa hijoro akatony teninao hifikitra ao aminao mandrakariva amin'ny fiainanay satria ianao rery any Andriamanitra mahafaka anay tsirairay avy ianao rery any Andriamanitra mamonjy anay amin'izao andro farany zao dia tsosy malalo fa ankehitriny izay dia tsosy dia hitondram-bavaka ny firenenay ary fantatrao zany firenenay zany izay hivavahanay eto mandrakariva hitalahoana eto anatrianao isan'andro fa tsy miafina aminao ny fahotanany sy misy eo amin'izany firenenay izany dia tsosy malalo mangataka anao zay dia tsosy malala mba hamonjy an'izany firenenay izany ianao ka sy io ny fony ny vahoaka malagasy mba tena hitodika aminao mba tena ho aram-bato ny firenenay sy ny vahoaka malagasy eny ianao ka ho fiarovana ho azy ireo ny rahanao dia tsosy malalo dia arotsay ao anatin'izany firenena izany dia tsosy malala ny rahanao andrafitra ny vahoaka malagasy fa maro mbola ady ao amin'ny firenena eo indrindra ny marary dia tsosy amin'izao aretina mbola misy maromaro ao amin'ny firenena eo dia miangatana eo tsosy malala mba ikatsianao azy ireny anidiovanao azy ireny anakitsananao azy ireny dia tsosy ary sovresy lahatra izy ireny manantona anao mametraka ny fiainana izy ireny mametraka ny fahasalamana izy ireny eo ampelantananao dia mitondram-bavaka ihany koa zay dia tsosy afandio manokana ihany koa dia tsosy ny tokantrano isam-batan'olona dia tsosy malala fa milanao amin'izao andro faran'izao mila mifamonjena avy aminao reny vahoaka reny tokantrano reny dia tsosy efa ndio amin'ny rafonao dia mamindrafo ho amin'izany firenena izany ianao mamindrano ho amin'ny tokantrano tsirairay avy ianao fa maro ny ady ao aminaty tokantrano tsirairay avy dia angatanay mba androtanao ny raha masinao mangatanay mba nifanainao masina mitsy ny toetra amin'ireny tokantrano tsirairay avy ireny ao ihany koa dia tsosy mbola entinay ambavaka eto koa ny fitondra politika mba terenao manokana eo koa ny any mponja dia tsosy atadio izy ireny na dia misy amin'izy ireny ary nitonanao ratsy dia tsosy dia kasio izy ireny mba hitodika aminao kasio mba ametraka amin'ny fiainan'izy ireny sy ny azony izy ireny eo ampelantananao satria ao aminao rery ihany ny famonjenako dia tsosy malalo ao aminao rery ihany no ahitana fanafana dia tsosy dia mamindrafo amin'izy ireny ianao dia mitondra-bavaka manokana ihany koa dia tsosy ho an'ny firenena an'ny fitondra fivavahana dia tsosy ho an'ny fiangonana rehetra dia ao Madagasikara ao mba tena hitodika tanteraka aminao ary tena akatoanao sy andeha amin'ny lala marinao izy ireny tsirairay avy ary toro ny filazany tsara mariny eo anatrianao dia kasio mifanainao masina ny tondra fivavahana sy ny kristiny rehetra ny kristiana rehetra mba tena hoe andray anao ao fon'izy ireny tsirairay avy dia apetraka feno ampelantananao
tery izy zany teny zany mba hitoetra atao anatinay a mba tena tsy hiala atao anatinay fa hitombo atao anatinay zany teny nampitondrainao mifanofinao zany de ary io lalana izay tsy tsairay aby hoe jesosy a mitolo-tsaina mandrakarivo izay ahafahanay a mandeha amin'ny lala marinao de ampitoery mandrakarivo ao anatin'ny valanao zay mba tsy alaala ao jesosy malala indrindra amin'ny andro farany zao de ny angatanay jesosy malala mifanainao masina hikasika anay mifanainao masina hiara-dalana aminay indrindra raha andeha atory zay jesosy raha hiala eto de atory ampiadanana miaraka amin'ny fanainao masina mitantana anay ahafahanay mba miatrika indray a tontolo andronay rapity sy ny asa aman'andraika de ataonay de akinay feno am-pelantananao zany zavatra zany de anao mitera-pilaza sonaitra mandrakizay sotra jesosy malalo alleluia amen halleloia sotra betsaka ny alambavy erika tao anatin'izay vavaka matsiro sady mamy a de hotain'andriamanitra koa ane ianao a sy ny ankonanao de mankasitraka izay tamin'ny fandraisana anjara misaotranareo rehetra zay nandray anjara teto anabavy ama vavaka fanomboana erika vavaka firenena ary anabavy roliny toy ny ten'andriamanitra de raha mbola tsy tonga ny amin'ny ran'anitra jesosy de hoentindratsika raha misaotranareo koa nahatra ny hatramin'ny farany a de raha pisindrantsika miona de samy mifampitondram-bavaka samy koa mitizoro a fa akaiky jesosy ka raha mbola tsy tonga moa izy raha pisy de miona etondratsika fandarantsika tapitra fa mifiarantsika mbola tsy tapitra raha hiditra amin'ny fianonan'ny akiradio anao a www.andramokaizo.com no ahafahanao mijery a mieno a ny akiradio www.andramokaizo.com ny ahafahanao mieno ny japeo a akiradio de tapenao fotsiny hoe akiradio amin'ny google ao akiradio a de tsy maintsy efa mipotra eo a de afaka mieno ny hira izay lahatra mampino ianao sy ny toriteny zay lahatra misy toriteny isaky ny adiny telo amin'ilay amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina mapitso amin'ny folo maraina velona mandeha zao fandarana zao mbola tsy naino hatramin'ny voalohany na ozy ny hoe mbola te hanao ohatrandry anabavelika hoe enoko indray na efa henoko teo ary de manasanao amin'ilay amin'ny efatra amin'ny fito ariva ihany koa de mbola misy ny toriteny samy hitain'andriamanitra mahay raiza daholo a isika rehetrarehetra halleloia amen